Miarabanao tompo lasy tompo vavy ho anao zay manaraka ity fandarina zany malaza ity. Malo moa zany dia tany tasy tany mason'ny mpanara-baovao rehetra tany tasy satria toerana zay nisafidiny ny antoko tiako Madagasikara tarihan'ny filoha Marc Ravalomanina hanatanterahana ny kongresy paritry ny antoko TIM. Zany kongresy paritra izany dia mialohan'ny kongresy nasionaly izay ho tanterahana ary handraisana fanapahan-kevitra lehibe ho an'ny antoko politika miaina mijoro ara-dalàna ary takian'ny lalàna ihany koa amin'ny fomba fanaovana politika dia ny kongresy dia anisan'ny rafitra lehibe hahafahana maka fanapahan-kevitra eo anivon'ny antoko. Fa ny kongresy ihany koa no ahafahana manatevina na manatsara ireo rafi-pitantanana ao anatin'ny antoko. Amin'ny ankapobeny dia toy izany no hilaina ny fanatanterahana kongresy, ka ny kongresy paritra dia mialoha ny hanatanterahana kongresy nasionaly. Azo lazaina fa faritra maromaro no efa voatety ny antoko tiako Madagasikara ary ampilaminana no nanatanterahana ireny kongresy paritra ireny. Ireny fasahiana miatrika ny mpiatroka ireny ary manazava ny zava-misy sy ny fiainan'ny antoko amin'ny mpiatrika ireny dia azo heverina fa fiainana antoko miaina sy matanjaka ara-dalàna. Sarotra manko ny ilazana fa matanjaka ny antoko iray raha ohatra ka tsy manana mpiatroka ao aminy ary tsy samiatroka fivoriam-be na assemblée générale ary tsy samiatroka kongresy, zany hoe fihaonan-dehibe eo anivon'ny faritra sy nasionaly. Izany no hanambarantsika ny amin'ny hoe miaina la antoko tiako Madagasikara satria mialohan'ny kongresy nasionaly dia misy ny fihaonan-be anivon'ny faritra rehetra eny, ka reny fihaonan-be anivon'ny faritra rehetra reny ahafahana manome fehi-kevitra iray iombonana ny faritra ka entina eo amin'ny sehatra nasionaly rehefa avy eo. Fa mialohan'ny kongresy paritra de efa nanatanteraka fameloma masina redynamisation ny antoko tiako Madagasikara miainga avy any anivon'ny distrika, commune ary ny fokontany. Ireny no mampiaina an'ilay antoko ary manome amin'izay tosika ara-politika lehibe zay mba hiroboroboly ny tsangan-kevitry ny antoko ary mba hahatonga an'ireo mpiatroka hanana fanantenana amin'izany lalan-jolotra ny antoko zay hidiran'izy ireo izany. Miavaka ao anatin'izany ny antoko tiako Madagasikara satria raha nijoroany nanomboka tamin'ny taona 2021 raika amby roapolo taona aty aoriana sy ny fotoana tsy nahateo azy teo amin'ny fitantanana ny firenena taoriana ny fanonganam-panjakana 2021 telo amby roapolo sy 2021 tsika, zany hoe 410 taona be zao mbola miroborobo ary matanjaka lay antoko tiako Madagasikara na amin'ny fananany olom-boafidy eo amin'ny solombamoaka amin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina munisipaly ary kominaly, indrindra indrindra ny fananany amin'ny rafitra rehetra eny anivon'ny fokontany, commune, distrika sy ny faritra ary ny ratsan'ny vehivavy sy ny tanora tiako Madagasikara dia ambarantsika hatrany hoy isika fa mipetraka tsara ao anatin'izany fahatanjahana zany ny antoko tiako Madagasikara. Indrindra moa akaiky ny fifidianana zao ary amin'ny sehatra rehetra zay andehanany ny antoko tiako Madagasikara dia mitoetra hatrany lay tetikady lehibe amin'ny famondronana ireo mpiatroka teo aloha sy ireo mpiatroka vaovao taty aoriana ary mipetraka hatrany ihany koa lay fametrahana ny foto-kevitra zava-dehibe ao anatin'izany antoko izany ary mbola misy aza fanatsarana zany foto-kevitra izany hifanaraka amin'ny vanim-potoana ty aoriana ary miara mamolavola zay drafim-piarahamonina projet de société zay amin'ny alalan'ireny redynamisation na reny kongresy paritra ireny ho tonga any amin'ny kongresy nasionaly ary hoentina amina fanamboarana programa nasa lehibe hitantanana amin'ny firenena zany ao aoriana kely eo. Hatreto tsy salasalana ny milaza fa anisan'ny antoko manana an'izay fandrindrana asa lehibe amin'ny fitantanana ny antoko izany ary manana an'izany traikefa izany ny antoko tiako Madagasikara. Antoko volavolain'ny tsangan-kevitra ary antoko manana lalan-jolotra mazava amin'ny fomba hitantanany izany antoko izany ary hakatoavany ireo mpiatroka ao aminy ny fomba hitantanana ny antoko na ny leadership entin'ny filoha nasionaly ny antoko sy ireo mpiatroka ao anatin'ny biro politika ary ireo sampana rehetra zay manomboka any amin'ny biro politika ka hatrany amin'ny fokontany sy ireo mpiaradia amin'izany antoko izany zay fihezan'ny sampana ao anatin'izany.
resantsika izany satria rehefa nahita ny zava-misy am'ireny fitetezam-paritra ireny indrindra ny firaisan-kina ny antoko zay mampiseho mahazava-dehibe voarakitry ny lalàna mifehy ny antoko politika mirakitra ihany koa ny lalàna zay hijoroany amin'ny fomba fanoerana ankehitriny dia misy lesona zay raisin'ireo hanao politika aty aoriana ny aminy hoe rehefa manana foto-kevitra ary rehefa mitondra izany haitarika izany na leadership eo anivon'ny fiarahamonina izany dia afaka manangana firenena tahaka ny fanambony ny antoko politika tiako Madagasikara ny aminy hoe manao dingana lehibe sy ny amin'ny tonga miaraka amin'ny fanombohana ary miasa miaraka ny fahombiazana ananany ny antoko tiako Madagasikara zany am'izao fotoana izao. Tsigaka sika raha ohatra ka antsony ny vahoaka hiverina hitantana ny firenena indray ny antoko tiako Madagasikara. Ary tsigakatsika raha ohatra ka ny filoha nasionaly zany antoko izany mbola hatsony ny vahoaka any am'izay toerana rehetra alehany ny aminy hoe miverena ny aminy hoe mirotsahinao ny aminy hoe eto ny traikefanao hampandrosoana ity Madagasikara ity. Ny maro fotsiny raha zava-nisy tany Analavory dia azo hatsapahany zavatra lehibe ny aminy hoe mitady ny traikefana ray aman-dreny, mitady traikefan'olona efa mitantana fanjakana ary mitady olona zay voavolavola ara-potikevitra ary manana tetikady afaka mampandroso firenena ity Madagasikara ity satria latsaka akady ireny ary latsaka any anaty antsana ny toerana misy a Madagasikara am'izao fotoana izao. Fampiasa-kely moa no nataony ny mpitondra fanjakana ka nio baikona indray ireo mpitandro ny filaminana arak'izay fomba fiasan'izy ireo hatram'izay ka ny zandary vitsivitsy no tratra ny baikon'ireo mpitondra fanjakana zay manana an'izany fahefana hibaiko zany zay mitandro ny filaminana eo amin'ny sehatra nasionaly. Manarak'efa arak'izany ny noty zay navoaka ny ministry ny antintany ary manosika am'izany amin'ny alalan'ny serasera ihany koa zay mampangany ny antoko tiako Madagasikara am'ireny fihetsika sy lalana ataony ireny ny ministry ny serasera zay mpitondra teny gouvernemanta am'izao fotoana izao. Izany fihetsika ataony mpitondra fanjakana izany zay verina fa mivoaka avy amin'ny antoko misy mpitarika antoko politika kanefa tsy mahatsiaro ny asarobidy ny asan'ny antoko politika am'izao fotoana izao indrindra amin'ny fotoana makarary ny vahoaka indrindra amin'ny fotoana akatoky ny fifidianana de veritsika fa mpitantana antoko politika sadasada ary mpitantana antoko politika vokatry ny fahefana kisendrasendra fotsiny ihany izany ka rehefa tsy ao an-tanany ny fahefana de maty reny antoko reny ary tsy mahatazona foto-kevitra fa ny seza no manambatra izany olona izany fa tsy ny foto-kevitra hampandroso ny firenena akory. Tsy mandray ho zava-dehibe ny raharaham-pirenena amin'ny fampijoroana ny antoko ireo mpanohana ny fitondrana am'izao fotoana izao. Tsy mahagaga izany satria raha mijery ny tena mafana fo manohana ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao dia reo karazam-pikambanana kely madinidinika zay ampiasaina etseroa ary foroporonina etseroa ireny ny voizina ny amin'ny hoe manohana ny ANR ka rehefa manangana fikambanana dia tovonany eo hatrany lay fanafoizanteny ANR sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe olona no arahana zany fa tsy lay foto-kevitra lehibe zay tokony hitsanganana ny fomba fanaovana politika. Ary na ny TGV aza moa tsy ahitana rafitra mazava ny tena mitantana an'izany ho lohany anankiray fa karazany lohany marobe ny ao anatin'izany rafitra TGV izany ary tsy samy miatrika fifidianana manokana fa miaraka amina vondrom-pikambanana na groupement politika tamina fifidianana zay nenina teto na solombavambaoko na fifidianana kominaly. Fiainana tokony resahantsika ao anatin'izao fandarina izao satria nanaitra ny fihetsika lehibe feno fahasahiana sy fahavonona ary feno firaisan-kina ho an'ny antoko tiako Madagasikara manomboka avy any amin'ny tarika ka hatraty fotony ny aminy hoe hijoroana ary tsy maintsy hijoroana ny hanavotana firenena ka izany foto-kevitra hanavotana firenena izany efa nitsanganana hatramin'ny taona 2024 no mbola hitsanganana sy hijoroana ilay antoko tiako Madagasikara am'izao fotoana izao. Mbola hitety ireo faritra samihafa ny antoko ity hanatanteraka izany kongresy-paritra izany ary eo aorian'izay isika dia isy ny kongresy nasionaly. Inona arak'izany fa hamaritra fiainam-baovao ho an'ny Madagasikara ny fanapahan-kevitra lehibe ho tapaka amin'ny kongresy nasionaly ny antoko tiako Madagasikara tsy ho ela ary amelona indray fanantenana am'ireny kongresy-paritra zay andehanana ny antoko tima ireny.
zany zava-misy zany malaza makasitraka tompolahy makatelina tompoko vavy.